Fandraisana mafy. Misy moa karazana fifandraisana tsotra. Ary misy fifandraisana tsy izy. Fa misy kosa ny atao hoe fifandraisana mafy. Zany ny andrasan'ny Tompo amin'asa aminao. Mila mifandray mafy amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy zavatra atao amina fahazarana fotsiny, fa tena zavatra mafy. Ohatran'ireny olona mifankatia dia mifankatia amin'ny fomba mafy. Ary manana programma dia rehefa hagnano mariage, fa tsy hoe hiteraka foana. Tratra koa zafady fa tsy hainao akory nytetiteny. Zay ilay hoe matotra. Ny fiarahantsika amin'i Jesosy zany mila mataontsika matotra. Ny fivavahana ataonao atao matotra mba hitanao vokatra amin'iny. Ny olana zany maro ny olona mandeha mivavaka fa fahazarana ny andeha mivavaka fa tsy zavatra tena matotra. Zany hoe tsy tena matahotra n'Andriamanitra izy, tsy tena mifandray amin'Andriamanitra izy. Ohatran'ny zavatra ampitoviany amin'ny hoe dôlan-jaza. Ohatra hoe reraderaka izy zany avy an-trano dia tokony hoe aza zany dia andeha hizaha-baolina edy zany. Dia lasa izy amin'ny stadium. Fa tsy tena hoe zavatra mafy. Ka raha andeha an'eglizy ianao, andeha hivavaka anao, ataovy matotra ilay fifandraisanao. Ny zavatra matotra ihany no ahitana vokatra. Fa ny zavatra anankiray raha tsy eo ny olona malagasy sasany raha tsy eo ny herinherinao, raha tsy eo ny sainao, tsy eo ny fifantohanao, misy zavatra izay tsy haniry mihitsy ary tsy ahitana vokatra. Maheno tsara tsika nefa araka? Ya. Ka ny zavatra rehetra tianao hitranga eo amin'ny fiainanao dia mitaky fanamby. Na ino raha tianao hitranga, na ino, misy fanamby foana. Misy karazana combat kely ao zany, misy ady tsy maintsy atrehnao. Na inona, zavatra tianao hitranga fiainanao, mitaky fanamby. Eo matetika mararaka olo maro. Mandeha mivavaka izy fa tsy sa izy miantrika fanamby satria nivery sasany fa miditra eglizy androany dia mahazo valim-bavaka androany, tsy voatery androany. Mety misy tonga dia eo. Fa ndraindray Andriamanitra mbola mitestanao. Ndraindray Andriamanitra mbola mijery hoe manao ahoana moa ty rangahy ty, tena vonona ve izy ty anompo sa hoe miandry valim-bavaka. Tadio fa Andriamanitra dia manana ny anarana hoe alpha sy omega. Raha antsoina dia hoe fiandohana sy fiafarana. Fantany daholo raha hitranga fiainanao na mbola afaka 10 taona efa hainy. Ohatra raha tianao atao rapitso, efa hainy. Ny zavatra anaty eritreritranao zao io hain'Andriamanitra, ka tsy azonao fitana Andriamanitra. Ny pastera mbola azonao fitana hoe zany hoe manano sary magnano amena mafy be nefa anaty foko ao tsy amena. Zany loany andeha nano sary atao fitan'ny pastera mihitsy hita fa tena mivavaka ataoko magnano hevitana tiako atao vafana. Pastera mbola azonao fitana, fa Andriamanitra tsy azo fitana. Tonga dia fantany, dia rehefinao tsara tamin'ny andron'i Jesosy izy mampianatra, izy mitoroteny, dia misy tafetritra raha hafahafa eo. Tonga dia miteny Jesosy hoe nahoana ianareo ozy no mihevitra toy izany. Raha anaty eritreritrin'olo any io, tonga dia hain'i Jesosy hoe zao izy. Ka raha nompo an'Andriamanitra, mila matotra tsara ianao. Tena ataovy reny Jesosy mihitsy hoe za io tompo tena hivavaka anaty lohako ato fa tsy hoe valim-bavaka fotsiny ilaiko. Za io a Jesosy hoe tsy vazaha foana izy tadiaviko fa anao mihitsy. Amizay anao mahazo valim-bavaka, amizay azonao vazaha tadiavinao. Fa raha vazaha mamaika anao dia moa Jesosy kolokoloina hikorvany evo angany. Tsy azonao vazahanao io. Atsika zay ary maro ny ohatran'izany nampianariko teto zany tamin'ny zoma ho an'izay teto tamin'ny fifadikana. Jereo fa i Abrahama mialohan'ny tahin'Andriamanitra anazy nisy mpanambina treny nasaina niala tao amin'ny tranon'ny rainy sy ny reniny. Tsy mora zany hoe tanàna nahazatranao, toerana fipetrahanao, toerana izay finananao hanina ary tena tao mitady volanao rehetra fa nasai niala tao anao.
Ary jereo tsara fa rehefa niala tao izy dia nahazo ny Isaka. Amen. Ny problème c'est que lasa Isaka ndraiky no nibagna tao anaty fony Abraham. Ary nanomora ny hira mihitsy. Isaka tovolahy matsaratsara, Isaka ambony tantoy. Namorony Abraham hira mihitsy Isaka. Dia hozy Andriamanitra hoe tao rasy le zalahy ty koa da tao rasy. Asy kozy malaka anao atekotra re. Vonomy zanakinao io izy. Da tapahamo zay tegnany. Teo moa nahiritra ny masony Isaka. Fa Isaka indray i Abraham indray tena lehilahy nanana fifandraisana maro tamin'Andriamanitra. Dia tsara fa tsy moramora zaza nitadiavinao tagnatin'ny 20 taona tsy mety azo. Azo amindreo le izy andeha volona telobotra. Ka jereo tsara ny fankatoavany fa tsy nila niera tamin'ny Sara zay nitondra vokana ny 9 volana. Niaritra zavatra isan-karazany. Satria fantatry Abraham fa raha nierana tamin'ny Sara io tsy lentaka. Tsy tanteraky le programme-n'Andriamanitra. Fa tsisy resaky tamin'ny Sara izy fa tonga dia lasa oza Andriamanitra ozy ty miteny tia. Ndaotsika. Ohatran'izay ny fifandraisana maty amin'Andriamanitra. Anao ndraindray na hisaraka amin'ny sipanao ary mbaly magnotany io. Sanga volagny pasteur ngasa. Mila misaraka amin'ny George ngasa. Ahoana ngamba fahitana amin'izay. George nega miantoko mpafantatra aminay. Eko laziny zany resaky tsy antitra fa tsy George. Zaka iny azo lasanao tsy leky mivavaka tao zay fa raha koranina ataony ny Sara. Ahoana nga fahitanao raha magnano zay. Dia amizay moa kira anao nga zavaingana karan'izany. Araky-nisy anao tena vaingana ndroko mihitsy anao. Pasternare iantoko afatrano. Pasternare iantoko afatrano. Hono iny tsy tonga amle tegna falomaro. Tsy maritra le fiarahaman'Andriamanitra. Mbola misy fisalasalana, mbola misy tahotra ao, mbola misy karazana tsy fatokiana tsara n'Andriamanitra. Fa rehefa tegna hivavaka anao mandresa décision. Hoe ny fivavahana tia no anankiako ny fiaina. Tsy adala olo jiaby mivavaka reo. Hoe anao ve farany raha tsy vintana dia tsy ova mitsy fiainanao. Ary zany mahatonga anay eto matetika manao témoignage foana. Tsy mamenatra anany amin'ny tenenareo. Raha anareo mijery fiainanay taloha mampalahelo. Fa rehefa nifikitra tamin'Andriamanitra zay novan'Andriamanitra fiainanay. Mazava be zany fa io Andriamanitra io mahay manova fiaina. Io Andriamanitra io afaka mitady. Fahazalaim-panahy mihitsy ianao hieritseritra hoe tsy vitan'Andriamanitra renazy. Vitan'Andriamanitra renazy. Hain'i Jesosy mireglisy tiasanao. Hain'i Jesosy mamova ny tsy fiangolanao io. Alleluia. Tain'ny tompony ianao. Fa zay le izy. Ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy maintsy misy fanana. Tsisy zavatra tonga ho azy zany. Zany hoe mialoha ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia jereny aloha ny ao am-ponao. Ikarakory ao am-ponao. Ino mariny ny programmanao io. Ino mariny ny tanjonao io. Ino ny zavatra tegna mampagetaetanao amin'ny fiainana. Zany ny zavatra jerevan'Andriamanitra voalohany. Fa raha anao le mbola mitangilagila kely, ny andray ohatra mbola tsy andeha hamonjy boaty kely koa fa sabotsy. Ny andray ohatra zazana te balabala hely avela izy amin'olo manambady, izy reko ny balabala hely aminy dia amin'olo andray hono izy voamory. Kristianina hono izy. Atsika izy. Misy zavatra sy tsy maintsy aretanao. Misy zavatra mila ajanonao. Ary misy fotoana zany anao amin'izay publication zay any amin'ny Facebook hoe aleo tsy amin'ny fafinaretana toy izay ratsy fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa
felabentsika aloantsika fa finaretana fa tsy mampahinantsika na dia tsy mifandray diso be zany tsy zany no tokony fiainanao zany na io sakafo hoaninao isanandro iny ka avy amin'Andriamanitra io. Amen. Io fahafahanao miaina manome gotery zanakanao mamatsy ary mamatsy aty io avy amin'Andriamanitra io. Amen. Fa sao dia anao diso hevitra, sao dia verinao fa fahaizanao mivarotra mampandeha mpivarotranao, sao dia verinao fa fahaizanao mitady vola mampanambola anao. Misy Andriamanitra ao ambadika izy. Amen. Ndana atovy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy olona mbola mahay mitady vola noho ianao nefa sahirana. Misy olona mbola mahay mivarotra noho ianao fa tsy mahalafona zavatra anankiray ary anatindray ihany. Apetrao question fa magnino moa anao no malafoana satria tahin'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alleluia. Jerena no naomponao. Ary tadio fa misy lalàna ny famafazana sy fijinjana ny fiainana ty. Ny zavatra ataonao io igny ihany no miverina aminao. Ary na ny malagasy ary tsy haiko na manamafy baiboly eo namoro maniny tany nipody ozy tsy misy fa ny atao ihany no miverina. Mitovy amin'ilay voalazan'ny baiboly hoe tsy tsaratra ny lalàna ny famafazana sy ny fijinjana. Ianao zany raha magnano raha tsy mpagnahy amin'olo miomana fa misy raha tsy mpagnahy iverina aminao. Mety tsy aminao ihany fa hatramin'ny taranakanao ary. Zany ny mahatonga an'ireny olona manana problème ty afara ty regny satria misy ozona ny fiainany. Izy no nanao an'ilay izy dia izy avy eo maty fa ny taranaka ty afara mijizan'ilay izy. Sanany Josoa zao nasain'Andriamanitra Josoa hoe ndana Josoa vonoy daholo ny Amalekita, ny Anakita, ny Jebosita. Fa mbola misy sisa navelany Josoa. Maty Josoa fa ny zanak'Israely taty afara nahita problème tamin'ny Dalila. Satria avy tamin'ilay taranaka tsy nivonony Josoa no nivoany Dalila zay afaka namono ny Solomon. Nandrava ilay programme-n'Andriamanitra tamin'ny Solomon. Tamin'ny Samson tafara. Lasa Samson zay mba nandrandray ny zanak'Israely mba andeha hanavitra ny zareo. Andeha hamoaka ny zareo tao ambavahoana ny fanagajany Filistiny. Fa tampoka teo misy Dalila. Lasa nampotsitry mason'ny Samson ny afara tamin'ny hoe tsy tafavoaka ilay misy amin'ny Samson. Taty afara ihany koa nanome mpanjaka Andriamanitra. Dia tsy izy fa Isaoly natao mpanjaka tao amin'ny zanak'Israely. Fa ity ndray koa zao ozy Goliata. I Goliata dia vokatry ny taranaka zay tsy nivonony Josoa tamin'ny fotoanandro. Tanao amin'izany fa na efa maty zany antsika io, ilay zavatra tsy manjary ataontsika io misy tabela foana, misy varomangatsika foana, misy ankera miandry ny taranaka atsika. Tsy zavatra afafinao igny any mojinjay. Tovitsy valaka amin'izany rehefa nandimby ndray koa Davida mpanjaka. Fa somary jerivinareo kely hoe le zaza azafady fa manimba ny flera io foana zareo atany io. Matetika zany tena zany foana ito. Dia rehefa nanomboka nitondra Davida dia nisy an'izay atao hoe fiaran'ny fanekena zay entiny zareo miady foana. Rehefa eo io fiaran'ny fanekena io mandresy foana zareo tsy resy izy. Nangalary ny mpanjaka tao Asdod io. Nangalary dia nasitrika. Dia zareo fa resy foana amin'izay zanak'Israely. Io anefa io tanànan'ny Asdod io tao no nasain'Andriamanitra hoe Josoa arengano daholo ny Asdod. Fa tsy narindra ny Josoa. Taloha zany fa ny fahotana zay tsy ajanonao androany igny ihany no mampijanonanao rahatro. Mety tsy hitanao eo Josoa nge miainany lamina tamin'ny fitonany. Josoa nge nanao témoignage be tabe. Fa ny zava-misy maty izy fa ireo zavatra nataon'ireo nitarana no mijija azy. Ka sao dia anao le anisan'ny olona mpikatrokatroan'olo foana amin'ny fiainana. Hokatran'olo koa ry zafinao. Tsy mamonjy akory zafa votelenao ny maro. Sao dia anao le anisan'ny olo mpalimbalimba fiainan'olona foana. Fa ho somarin'olona koa ny fiainan'ny taranaka ao.
sao dia anao ilay mpanaratsiratsy olona mpanendrikendrika olona hoe io ane mpanao an'izao azonao atao angeny manaratsy olona androany azonao atao tsara ny manimba karieran'olona androany fa miomany anao hijinjan'irahitsy ary lindrandrindra raha vao olo tsy manantsiny ny endrenao raha vao olo tsy manantsiny no aratsiratsianao tsy moramora ny fijinjana zany za te milaza anao ary mihoatra lavitra no zay atao ny valin'iny mba levy tsara antsaika ny olo anankiray mamafy vary akotry rekapoka iny fa naparitany tamina toerana anankiray ny vary rekapoka firy no jinjainy amin'iny io za milaza aminao fa tsy rekapoka fotsiny no jinjainy satria voambary anankiray mamoaka fototra vary anankiray fotobary anankiray nefa mamoaka voany misy firy karaha namboly rekapoka izy firy regny no jinjainy dia ohatran'izany no zavatra ataotsika io ary volazan'ny baiboly fa izay mamafy rivotra ao izy hijinja tadio tsy haiko izy amitsika nefa nahita tadio goavana lavitra no zay zavatra hafafy ny zavatra zay tsy maintsy hijinjay tainy tompo ianao alleluia ary matetika ny mahatonga ny fahoriana amin'ny fiainatsika dia vokatry ny zavatra nataotsika fa atsika tsy tonga saina mahatonga probleminao io mahatonga ny zavatra isan-karazany iainanao zao io izy io aby tsy dia mosavin'olo zany tsika moko malaky manendrika za te mety namosavenjarambary tao rehefa misy olo tsy tiatsika dia lazaitsika fa namosavy atsika raha misy olona tsy azo azotsika dia mety zareo angamba nanao anazy ty efa navoa koa zany hoe jere raha misy zavatra fafa or nefa nendray vokatry ny zavatra zay nataonao ihany no mahatonga ny problème ainy Jesosy anenao vakiny Galatiana toko fahenina andiny fafito Galatiana 6:7 fa ozy hoe zay afafinao ihany izy no jinjainao ary raha vakinao ny Genesis toko fahavalo dia ny andiny faharoa roapolo Genesis toko fahavalo andiny faharoa roapolo ozy ny baiboly hoe ndao mavakitsika hoan'izay mitondra baiboly manao hoe 8:22 Genèse 8:22 ozy hoe raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanampitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pitijana ary ny atsika sy ny hafarana ary ny fahavaraka sy ny ririna ary ny andro sy ny alina tanao mitovy zany reo tanao jereo fa misy ny fahavaratra misy ny ririna misy ny andro ary misy ny alina dia misy koa zany ozy teo ny famafazana ary misy ny fijinjana atsika be zany ity zavatra ity zany zay lalàna tsy azo fanana raha mbola tany koa ny tany amin'ny baiboly King James moa dia azavainy tsara tsy ho foana ny lalàna ny famafazana loi de la semence dia ino amizay zavatra hita raha miresaka lalàna atsika misy ny antsoina hoe lalàna cérémonialy misy an'izay zany agnatin'ny baiboly io misy ny lalàna cérémonialy ny lalàna cérémonialy io le hoe manaraka ondry amindrana fahotan'olona taloha tamin'ny andro testamenta taloha nampiasa an'izay lalàna cérémonialy zay hoe tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manano an'ry misy fombafomba be da be zany tao misy cérémonie misy zava-padina tsy mahazo mihinana an'izao lalàna cérémonialy ny lalàn'regny raha agnaty baiboly mijerena fa misy ndray le lalàna moraly ity zany dia tsy foana mandrakizay ny lalàna cérémonialy no nasain'i Jesosy natsanina fa ny lalàna moraly tsy mifoanan'i Jesosy mandrakizay tainy tompo anena ary voalazan'ny baiboly zany amin'ny apocalypse 22:12 fa samy valiana araky ny asa mozy ny olona rehetra ka zay ny mahatonga ny Jesosy mamporisika anao anao ny tsara na ny baiboly ary mampianatra foana ny anara ozy ny anao ny tsara fa ndraitsika rehefa tianao ratsy foana ndraitsika zavatra ratsy foana ny ataotsika ireny nefa hozana tianao na tsy tianao tsy maintsy ho jinjainao tsy maintsy tainy tompo ianao alleluia
Amen. Zay afafon'ny olona tsy maintsy jinjay. Ao amin'ny marika toko fahavalo zao andao hoe tsika mba hijery hoe inona ny zavatra nitranga. Marika toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo misy zavatra nataony Petera. Marika toko fahavalo andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Hoy zay tao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona Marka 8:31-32. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny olona sy ny lolo-pisolo ary mpanao dalàna dia ho vonona. Ary rehefa afaka hatelona dia hitsangana indray izy. Ary naharihary tsara ny filazana izany teny izany. Ary Petera nanona azy hitanila kely dia niteny mafy azy. Nagnino Petera? Niteny mafy an'izy, niteny mafy an'i Jesosy. Manasa izy hitaniny. Tovy aminao ke zany ohatra za zany avy niteny dia nantsovinao amin'ny bevangoana. Paster! Ino mo antony? Ohatr'izay zany le zavatra nataon'ny Petera. Nanona azy izy dia niteny mafy azy. Na mafy ino zao ny Petera? Mafy teny mafy. Anao zay impiry no miteny mafy olo. Dia imagineo zany fa ho avy koa ny anjaranao. Na tianao na tsy tianao. Ry Petera raha nijinja ny teny mafy nataony. Ndao ho azavantsika amin'ny Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Galatiana 2:11-14. Hoy zay tao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga tany Antiokia Kefasy tia Petera. Dia nanohitra azy fantatra azy satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nionina tamin'ny Jebilisa ihany izy. Fa no tonga ireo dia niatakataka izy ka niara satria natahotra ny momba ny famorana izy. 17:40. Ary jios sasany koa niara-nia tsara velatsy taminy ka Barnabasy azy aza mba voataona ny fitsarambelatsiny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araky ny fahamariny ny filazantsara io dia hoy zaho tamin'ny Kefasy teo anatrehany olona rehetra. Nefa ny nataon'ny Kefasy tamin'ny Jesosy mandrisy ny tanila. Fa ny valiny amin'ny Kefasy teo anatrehany ny olona rehetra. Raha iaino izany, raha iaino izay teny jiosy aza, raha ianao zay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny Jebilisa, fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, na ahoana ny Jebilisa ny terenao, anao tahaka ny fanaon'ny jiosy. Anao tsara zany. Afa baraka mihitsy izy teo. Zany io matetika volagnareo misy filma mihitsy eo zany anatin'ny Baiboly io. Raha olona tena mamaky Baiboly io dia misy zavatra tena miteny mihitsy ao. Fa ny anao moa zany asa mbo aiza eo Baiboly nao. Da in'Andriamanitra ny Baiboly nao. Amin'ny tany misy anany zay. Amen. Mbola mijinja koa izy. Ao amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, Davida mpanjaka namono olo. Ary nagnano karazana fiainana isan-karazany mihitsy. Nalay ny vadiny Moria, dia nivonoany Moria, dia nampiakara ny Batseba. Tanaty Baiboly misy zany ao 2 Samuel 11, vakio Baiboly. Dia vakio ao 2 Samuel 16:20-22 fa nijinja izy. Le zavatra nataony ihany no mijinjay. Da iny tompony ino. Amelony ihany izy antsika ny torotena. Mengavy anao zao mba hitsangana vetivety. Tsangana ny toerana misy anao. Dia ndao zasy anao samy mifona amin'Andriamanitra. Hoe inona daholo ny zavatra efa nataonao, na tamin'ny alalan'ny teny io, na tamin'ny alalan'ny fihetsika io, fa androany Andriamanitra amelan'ely koa rehetra. Ary nomana fa azo valimavaka amin'izay. Tao samby bebaka amin'Andriamanitra Jesosy io, za efa nanao an'izao. Raha tsy hainy raha efa namono olo no teny mihitsy za Jesosy fa nahafaty maromaro. Tsisy olana zany. Amin'Andriamanitra rehefa tsy misy fahotana tsy azo avela zany. Ankoatran'izay afeninao ihany.
Ary izy nilaza fa zay manafina ny fahotana izy tsy ambininy. Fa izay mitsotra ka mafoy azy, tsy maintsy mahazo famindrampo. Aloha hananitra ny tanantsika milanitsika. Aloha samby bebaka amin'ny Jesosy, mifonahy ianao androany. Na inona zavatra nataonao, zavatra vitanao, eloka nataonao. Mbo hiara hivavaka ao anatrehan'Andriamanitra. Samy mivavaka aza mijery ny olona akaikinao ianao fa mivavaka mifonahy. Za Jesosy nangalatra hoe, za Jesosy namono olo, za Jesosy io efa nanaratsiratsy olo, za Jesosy misy fotoana tena mangalatra. Mety possible anao mety efa nangalatra vadinao. Misy fotoana anao mety efa niarana olo, mety nandrama fiainan'olo. Androany za mengavy anao mivavaha fono rehetra. Mengavy anao sa androany mba tena hifono na tsen'Andriamanitra. Misaotra tompo aho. Misaotra fanamasina. Tonga eto anatrehanao androany maraina ny vahoaka ny zio. Ny zanak'Andriamanitra aby zio. Mifona fanamasina. Tsy tiany hanaraka anay Jesosy ireo karazana eloka vitanay. Tsy tiany hanaraka anay ireo fahotana izay nataonay hatramin'izay. Tompo aho mifona aminao zany. Miaiky ny eloka eto anatrehanao. Samy mivavaka raha baka tenenao amin'ny Jesosy. Raha misy eloka efa vitanao, tena mangatany mihitsy ny fanamasina. Raha misy fianan'olona ny ravanao, raha misy zavatra tsy manjary nataonao sy vitanao, mibebaky fotoana mety androany hifonana amin'Andriamanitra. Fotoana mety androany ekenao eloka amin'Andriamanitra. Fotoana mety androany anaborana amin'ny tsy rehetrarehetra nataonao. Andriamanitra mpamela eloka n'Andriamanitra. Andriamanitra mpamindra fony Andriamanitra. Misaotra tompo. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy. Omeo hery zay fanamasina mba tonga anay tsy hiverina amin'izany intsony. Omeo hery ny tsara iaho fanamasina mba tsy hanaovany an'izany intsony. Tianay Jesosy mba ho tsara fifandraisana aminao zay. Tianay Jesosy mba homendrika anatrehanao ny fiainanay. Rakofana amin'ny ranao tompo aho zany vavaka izany. Misaotra tompo. Mideranao zany. Misaotra fanamasina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka manampatapaka ny ozona rehetra. Mba tsy hafahan'io fahazarana ratsy io verina amin'ny fiainanao tsena. Raha isy ny hery fahefana nafanako ny fiasan'ny demoniaka. Ary nina takaitra ratsy nateraky zany zavatra ratsy nataonao zany. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy ianao marina. Ao ka ho afaka tanteraky ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mazoto toerana ianao. Olona vatizany Jesosy tomponay faresinany Dai Satana nos abesta, mangueta, atesare, tudo e faresi. Amen. Risca sempre. Amen. Alleluia. Itatsika ao anatin'izany zany rehefa narajerevanao ny prinsipana fiainana tsy dia vavaka loatra no miteraka fitinjana fa inona famafazana. Hitahinao ny Andriamanitra. Be zao ny olona mangataka tompo tahiny fiainako hoe ilaina le tahiny tompo fiainana fa mila mamafy. Ny atao hoe mamafy dia misy zavatra atao. Zay atao hoe mamafy. Zay mahatonga ny Abrahama lasa mpanan-karebe tamin'ny toerana nisy azy. Ty volazan'ny Baiboly fa i Abrahama ozy namafy tamin'izany toerana izany. Le hoe namafy eto zany namboly. Zany hoe inona ny zavatra ataonao. Tsy ampy zany le hoe mivavaka fotsiny fa mitaky etsika ny fiainana. Mitaky zavatra tsy maintsy atao ny fiainana. Satria Andriamanitra rekory tsy mpanao vola sandoka ka andatsaka roa alina mitambatra ny plafona reo. Fa misy zavatra ataonao a dia ny zavatra ataonao iny mitarina Andriamanitra. Fa iny tompo atsika ndraiky. Ny mahatonga atsika tafavoreto amin'ny toerany ity ramana.
Dia nisy zavatra mba nizany ny vadinafafy tanoany. Hindi Jesosy ianao. Mahatonga antsika zao natafatsangana fiangonana maventy be ary nisy zavatra nafafy. Aza mieritreritra ianao hoe io fa misy zavatra tonga ho azy. Zany anie mahadiso hevitra ny mpivavaka maro. Heveriny fa ny fandehanany am-piangonana ny mamova ny fiainany. Tsara be ny mandeha am-piangonana. Fa rehefa avy am-piangonana, mila misy zavatra atao. Fa tsy hoe tonga andrano anao dia manokatra baiboly dia herinandro eo fo. Levanao avy ny tsofina rano, namena tsodrano, namena fampianarana. Azonao tsodrano sy fampianarana, mandinia tsara, inona amin'izay ary nandeha ho atao. Rehefa avy ny tsofiny Samuela rano, Saul ihany, dia ozy izy manjay Saul hoe mandehana ozy, atao ozy azo tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Isanandro sanandro moa zany mila mametraka fanontaniana. Inona no azo nytanako ty atao ny androany. Tsy mety zany revana nikoraze ny brano na fiainana. Ohatran'izany le fiarahana amin'ny tompo. Ny fivavahana tsy natokana ho an'olona kamo. Dia dabe ny olona vokatry ny akamony dia miafy agnatina vavaka. Tendao fandesika vavaka nefa izy kamo. Fa ny fivavahana dia natokana ho an'olona zay vonona hiasa. Vonona mpiatra zay voalazany soratra masina. Amen. Tagny tompo ianao. Ary androany zany tena amotsotra teny mihitsy mba handray fagagana ianao ny anarana. Mba misy zavatra mahagaga ny miara-bolanao. Manomboka zany ny anaran'i Jesosy fa avokatra be zay rehetra ataonao. Mitahin'Andriamanitra mihoatra ny asa fivelomanao. Misy herin'Andriamanitra mahagaga amen mitokatra aminao. Amin'izao fotoana itenenantsika zao. Oka ho izy fitahina avy any an-danitra hirotsaka. Oka ho izy tolotsaina avy amin'ny fanamasina hirotsaka. Oka ho izy herin'ny fagagana amen tenanao. Amen mivady aman-janakao. Amen miasa fivelomanao. Ezateza toerana misy ianao. Ho feno ny herin'ny fitahina any amin'ny anarana Jesosy. Alleluia. Satria androany mialohan'ny maranatsika fotoana misy zavatra dia mampidirin'Andriamanitra anatinao. Minozany renao. Satria zany rehefa ny atao hoe hosorana ampidiran-javatra. Ny dikany ihany koa amin'ny teny grika dia hoe ho fonosina zavatra. Zay ny atao hoe hosorana. Amen. Ary ny ahafahany ty hosotra resako anao ty miasa nefa dia ny fankatoavanao zay voalazany tena tena. Misy mampirehefa ny karazan'olo kivy lava ny fiaina. Sola tena efa kivy. Ka ny olona kivy matetika sarotra ny ampidiran-javatra aminazy. Fa mba miangavy anao zany hoany mba hisokatra kely ny sainao ino fa mbola afaka hovan'i Jesosy Kristy. Zay ny natonga anaty hoe nampaniraka anao ny bebaka. Dina ny reny teraka blocage aminao io vokatry ny zavatra nafafinao, zavatra nataonao. Possible ianao mety nisy olona tagny fosafisainao. Mety za mihitsy tsara tsy marisy latsana amin'ny pasteur. Ala pesiko fa nanka solomasina. Karaha zay sabe izy. Dala tsy karaha ataovy koa lahy. Misy dia ohatran'izany zany matetika ny tenenao. Izy koa mba mahita raha koragna, raha hafa koragna fa tsy pasteur. Tsy hainao raha manaraka an'ireo pasteur. Tsy hitanao toerana hosorana azy. Tsy fantanao ny herin'Andriamanitra ao anatiny. Raha hafa atao resaka. Misy olona tsy tapitra tsy haingatra, mifosafosa mompera. Pasteur, reny nety nanao consécration manokany. Fa tsy raha olona nitaditadiavy ny tanora-dalana foana. Misy diloilo milatsaka ambony lohany reny tsy hainao. Reny tsy miteny fa nao vao mifosafosa anazy fao misy varatry milatsaka tafitraonao. Aleo tena manana fahendrena, mangina. Akoho terminao koa ataovy resaka. Satria reny mandany tsapotsaponao. Fa tsy mompera mikarmisy anazy any tsy haizanao mihitsy. Fa iny tompony enao. Enonao tsara raha volagny. Ka misy zany olona kivy lava. Ao ndraiky ny sasany zay mbola mahatsara ny tongolon'ny Ezipta. Mbola mahatsara ny raha tarifa.
zakirity. Bosy izy ty. Izy nefa manambady. Mbola zakirity azy mena. Ary mbola toa ny resaka rehefa zareo samy vehivavy. Tanadinao tamin'ny 97. 97 mbola 6 jusque. Mbola mahatsiaro tongolo ny Ezipta. Fa misy ray karazana kristianina tsy kivy manatsy. Engany mba ianao. Fa ireto misy zavatra hitsaka aminao manomboka aloha. Amen. Evinao tsara. Direntsika ao Salamo 89. Ireo zany raha tsy maintsy hitsanga aminao manomboka aloha. Tadidira kurang kono. Ireto izy pasteranay zavatra tsy maintsy hitsanga. Salamo 140 vagitsika amin'ny 89:20. Ozy le Davida io zany soloana arinanao. Izy koa tsy mampahinona to Davida fô. Salamo 89:20. Ozy hoe ray roa telo efa nahitany Davida mpanomboka aho. Biby miloko masina nasorako azy. Izy no mbany tanana eny ny sandoko mampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalona. Naza hoe amen. Ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fa andripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany aho. Sady ameny izay mankahana azy. Ny fahamarinako sy ny famoram-poko omba azy. Ary ny anarako no isandratan'ny tanana. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho. Ary ny tanany ankavanana amin'ny ondry. Izy antsoa hoe raiko ianao Andriamanitra sy vakinao ny famonjena. Ary izaho kosa anao azy ho lahy matoa ambony indrindra ny mpanjaka ny tany. Alleluia. Amen. Tena tadidio zaho mamadiky ty fotoanandroany ty tsy maintsy misy fijoroana vavolombelona. Mahino anazy ianao? Tsy maintsy misy fijoroana vavolombelona mpatazao. Faly Satana na tsy faly. Misy zavatra zay efa tsy retretona ho azo averina amin'ny aromena. Efa vosotra zany ka tsisy afaka manova zany. Alleluia. Ary lasa mpanapaka ianao. Androso amizay ny asa ataonao. Sino tsara ny menina ny olona fananao. Ary lasa fantatry ny olona ianao. Misy karazan'olona tsy nafantatry anao mihitsy hatramin'izay fa manomboka hafantatra anao zany olo zany. Fa misy karazana relation important ho fasin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zay hoe zany manao amen. Ho averina aminao ny zava-kabe-kabe eo amin'ny fiainanao. Ahita fitirina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ny amin'ny fiainanao. Alleluia. Ho lasa famantarana sy fahagana hoe ianao. Mino zany ianao hoe raisy ampinoana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fahagana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay lazainy vavan'Andriamanitra reto hoe ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dao hitsangantsika hisaotrana. Tikanao androany tena hisaotran'Andriamanitra. Misaora azy ianao fa anisany olona voafidy ianao io. Anisany olona voatara. Manangbaningeny ndraiky anao fananino ndraiky manao androany eny ade premier tigre io. Fa iny Jesosy eny ianao. Vavatsika hisaotran'Andriamanitra. Misaotranao zay raha io. Misaotranao zay tanamasiko. Andriamanitra tsara tokoa ianao atena io. Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra mahery ianao. Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra be voninahitra. Elona nahary an'izao rehetra. Faly zay tombo fa manana anao. Faly zay fa manana mpiary. Manana mpitahy. Manana mpamonjy. Manana mpamelaheloka. Manana tsomano avy aminao. Resy lavy ianao fa androany. Nandraisanay fivana. Androany dia voatsotra amresana. Ary tsy maintsy mamresana ny hitako. Misaotra tompao. Mankasitraka rano. Midevina ianao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
mazotoerana. Aleluia. Misoritsika rehetra izay naharitra hatramin'ny farany tao anatin'izao première timbre izao Andriamanitra ny hitahinao. Fa tonga antsika amin'izao fotoan'izao fotoana mba hamafazatsika. Raha zany androany raha dia tegna mba manentana ho an'izay mba nitahin'Andriamanitra. Ka mba misy vola agnaty poketranao ao, ndo mba hamafotsika amin'ny ega eglizy.